Fa mbola ao anatin'izay telo Coupe de Madagasikara izay ihany folo taona teoriana tafita amin'izany dingana izany indray ny USK Foot fa nambo lehibe napetraky ny mpitantana vaovao ny ity ekipa ny commune Antananarivo renivohitra ity moa ny Amerina nilaza ny ity ekipa ity misy fanadihadiana natao manokana ity fikasika izay lalana ny zoran'ny USK Foot zay nandritra ity telo Coupe de Madagasikara ity sy ny hoavin'izy ireo amin'izay dingan'ny manasadarana izay. Folo taona teoriana tafaverina eo amin'ny dingan'ny manasadalana fiadina ny tompony amboaran'ny Madagasikara ny ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra na ny USK Foot. Taorian'ny fandakana tir au but efatra no roa na tafavoaka ny USK Foot nanoloana ny ekipan'ny Kosfa ny zoma tolakandro teo tetsy Mahamasina. Ny sarakaty sala roa ny rotoza tao anatin'ny 20 minitra ny lalaovana. Ny adiny lalao ary noporofony isa farany teny amin'ny solaitra be izany. Ny USK Foot no nanokatra ny isa ary avy eo no salain'ny Kosfa. Taorian'izay dia ny Kosfa indray no nitarika tamin'isa roa noray. Nanomboka teo dia nanindry mafy ny mpilalao Augustro ka voasalan'izy ireo indray ny isa teny amin'ny solaitra be. Nafana ny lalao sy ny fifandomana ka ny lalao folo sisa ny USK Foot nanomboka teo minitra faraka amin'ny 20 rehefa nahazo karatra mena ny larana fahadimy i Robinson. Mbola nanana tombony teo amin'ny fandakana tir au but ny Kosfa saingy mbola nitongilana tany amin'ny USK Foot ny vitana ka izy ireo no nivoaka mpandresy. Vonina tanteraka amin'ny lalao manasadalana izahay hoy Andriamatoa Zezé Bosco filohan'ny USK Foot. Zay moa dia efa nametraka hoe hiezaka zahay ary ny tanjona anay dia amerina zany hoe lazany USK Foot zany folo taona tiarina tafiakatra amin'ny manasadalana zahay ary zay dia efa niteny hoe na iza mifanena aminay na iza mifanena anay dia efa vonina lalandava zahay hiatrika zay ekipa na kleba hifanena aminay. Maro nareo mpanao gazety mametraka fanontaniana hoe président Zezé mahoana ny fitondranao ankizy io zany ana dia ataonao ohatrany hoe zanakao nateraka le atlety zany hoe sesinao elanelana misy zany fa akakaizinao miaraka misakafo miaraka misangisangy miaraka amin'ny entraînement sy anareo kama mahita tsara fa hoe zany président zany na filoha dia tokony any amin'ny match zay vao hita fa nareo raha mahita isanandro alatsinainy ka hatramin'ny zoma dia eo foana ny président USK Foot zay manatoka ny fanazaran-tena an'le joueur tsirairay. Manao ary zany ny atrehana ny dingan'ny manasadalana ny fiomanana indrindrindrindra. Io zany dia efa araky tenenay hoe efa vonina lalandava foana zany zahay ka izay na iza ny fanena aminay zany na iza fanenay zay koa tsy afaka hanambany ny adversaire fa ny tanjona anay dia ambony foana fa hibata ny groupe ary hiatrika ny Coupe d'Afrique amin'ny herintaona.